Ny lalàn'Andriamaniny no ampony, tsy mba ho solafaka ny diany. Salamo 7:30, andiny 1:30. Ny tsy fianarana ny tenin'Andriamanitra no mahatonga ny olona maro tafalatsaka amin'ny fahotana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Satria tsy miambina izy ka mora azo ny Satana ary viravirany devoly ny fiainana. Koa tombontsoa antsika ny ananantsika ny tenin'Andriamanitra. Raha mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra kosa isika dia mahazo tanjaka, mahazo hery, mahazo fiarovana izay amin'ny fahavalo. Ary rehefa dinihana lalina ny soratra masina dia mitombo ny fahalalana sy ny fahendrena ary takantsika ny drafi-pamonjena omeny Kristy antsika ary misy eo tsikelikely ny famarinana sy ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ny finoana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia mitondra fanavaozana amin'ny toetrantsika io ary mampitombo ny fahadiovam-po, mampitombo ny firaisantsika ny Kristy, manova ny toetra ankapobeny mihitsy ary ny faniritsika dia lasa manakaiky ny faniriana hitady an'Andriamanitra mandrakariva ary fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia manova ny fanahy ka manandratra ny saina, manova ny saina ka mahatonga ny olona hanana toetra feno fanetretena raha lasaina bavy malala ary tena ilaintsika tokoa izany. Ary eo ihany koa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa no azotsika fahatsara-panahy, ny finoana izany tenin'Andriamanitra izany, lasa tsara fanahy isika, manana fitiavana isika ary ny olona izay mifandray amin'Andriamanitra amin'izao fiainana izao amin'ny alalan'ny teny dia mahazo fahazavana lalina sy fahendrena ambony indrindra. Ho an'ny tanora indrindra sy isika tsirairay avy, ny tsy firarahiana ny Baiboly dia manakana ny fivelaran-tsaina, ny tsy firarahiana ny Baiboly sy ny fandrosoana ara-panahy. Noho izany dia ilaina ny mandinika isan'andro ny tenin'Andriamanitra, ampanajana sy amin'ny fahazotoana, tsy hijanona amin'ny fahalalana ivelany ka hikatsaka ny fahamarinana, fa mila katsahana mandrakariva izany fahamarinana izany. Raha fihetsika dia izao, ny tsy fianarana na ny tsy famakiana ny tenin'Andriamanitra dia mahatonga fahalemena sy fahalavona ao amin'ny fahotana. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia fiarovana sy tanjaka manoloana ny fahavalo. Ny fandinihana azy dia manova ny toetra sy manandratra ny fanahy. Ilaina ny mandalina lalina ny Baiboly raha lasaina bavy malala mba hazoana fahendrena eo amin'ny fiainana, hazoana ny fahamarinana ihany koa ary hitarika antsika amin'ny famonjena. Eto am-pamaranana dia izao, ny tenin'Andriamanitra no fiarovana lehibe indrindra ho antsika tsiraray avy, manoloana ny fahavalo izay efa kely sisany andro. Rehefa hianarana sy ampiarina amin'ny fo ihany koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo feno fanetretena dia manova ny fiainana izy io, manome hery izy io, manome fahendrena izy io ary mitarika ny olona ho amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Andeha ho apetratsika ambavaka indray ity tontolo andro ity sy izay teny voarintsika izay hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny teninao, misaotra noho ny fahatsarana, misaotra ny nanomezanao anay ny teninao mba hanome fahendrena anay, mba hahatonga anay ho olombonjena. Meteza raha eo, amindra fo amelany elokay ary aoka ny sitraponao ho tanteraka eo amin'ny fiainanay fa tsy ny sitraponay. Dia izany teny izany anie tsy hiverina aminao raha tsy mahavita ny asany. Aminay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.